amin'izao volana jona fankalazana natokana ho any ankizy izao no hamangina ianareo. Maro be ireo olona, indrindra fa ankizy, manana hafatra tsy nampitaina. Fanirinay na avaiza eto Madagasikara no ireo feo sady hita no mombanay. Ny anaranay tokoa Zo aneo hevitra, Zo andray anjara, dia Zo be dia be hafa koa. Tokony hainoana izany izahay. Ndonge no tsika ny feon'ireto zaza e? Fantatro ny zony ankizy. Mianatra, mamaky boky, mamelombelona rehetra vita, milalao, magnano baolina. Jerenareo ny hafalian'izy ireo milalao. Betsaka izahay tsy mianatra fa lasa milalao fotsiny. Tsy mahay izahay hoe inona no asa atao, tsy mba afaka mamaky soratra amin'ny taratasy. Jerenareo izy ireo lahy raha mihoatra ny ankizy mitovy aminy, tsy afa mianatra ry zareo. Izahay ne manana hetaheta e, ianona reny e. Tianay milalao miaraka amin'ny maîtresse sy ny ankizy rehetra. Mahafinaritra ery ity zazakely mianatra any amin'ny akany. Maro misy ny maniry hampiditra ny zanany aty amin'ny préscolaire aty, indrindra izy amin'ny fanjakana io zany dia tena mahafinaritra andreo misy préscolaire noho ny izy sisy écolage ity. Ny fahitany anazy zany dia hoe misy fiovany ny zanany na amin'ny fahendrena na amin'ny zavatra hoe misy différence ihany zany mandalo sekoly sy ny beazina ao an-trano. Ny fampianarana ankizy dia mila zavatra hita maso izy, nefa fitaovana siampy zany dia lasa ohatran'ny hoe mamorokorona sarisary madinika eny. Ohatran'izay zany ary koa ny zaza zany amin'ny classe préscolaire da tena mila milalao. Fa raha ohatra ka misy mifanampiana zany da tianay manana an'izay. Izany no afatra avy amin'ny mpampianatra katita kely ho antsika. Ndao mba hinosika indray feo amin'ny ray aman-dreny. Tiako ny zaza zany mba hiara-monina amin'ny fianarany mba ho tafita akoran'ny namany. Laha afaka zany hoe takany hariva zany, la sisy zavatra hoe ho amboriko, dia afaka zany mba mananatranatra magnara-maso le kaheny na voty no amborina zany any an-dakilasy na manome courage anazy. Noresahan'ilay dada teo ny ataony rehefa mampianatra ny zanany. Mba hainora ireto zanakareo fa manana hetaheta e. Zavatra mbola tsy hitanareo ary tena mampalahelo be. Folo menadaza petaka tsanhazo efitra dia ny asanay mandefa koly. Tsy nianatra mihitsy hatramin'ny fakely fa nampidirina tany amin'ny koliaina. Dia nampidirina tany amin'ny koliaina dia nalefa tao amin'ny centre. Dia roa taona ny elako tao amin'ny centre dia nampidirina taty amin'ny Samana la CP6M. Ny kokotrano raha afaka CP6M dia mbola hianatra. Efa nianarako dia nibosato amin'ny petraka sasasy nidiranay. Hianatra da hoe ny olona ray tanàna aminazy mbola tsy afaka mianatra noho ny fahasahiranana. Na zaza manana fahasembanana ary dia manana zavatra tenenina amintsika. Ndonge izy ireny amin'ny fiainan'izy ireo e? Manana afatra ho antsika ireo zaza manana fahasembanana. Mandray anjara amin'ny fiainana isan'andro koa nge izy ireo e.
ny ankizy manana fahasembanana zany a ohatran'ny ankizy rehetra ihany dia ampidiny izy manana zo ohatran'ny ankizy rehetra izy a dia miaina ohatran'ny ankizy rehetra izy dia menazy ny zoany a ohatran'ny ankizy rehetra manana zoany. Ary manahoana ny hevitr'ireo teknisianina? Raha araky ny hitantsika tamin'ireo interview isan-karazany na ireo tenin'ireo ankizy rehetrarehetra izay nandalo teto amintsika ary nienitsika teo ny zavatra tena nivoaka zany tamin'izany rehetrarehetra zany dia ny hoe tena zava-dehibe tokoa ny fikarakarana ny ankizy. Ary zay mazava-dehibe ny fikarakarana ny ankizy zay dia manomboka indrindra hatrany am-boka ary apetrakintsika ny hoe hatramin'ny 9 taona satria eo zany ny tena hoe azo lazaina fa hoe fototra hiaingan'ny maha-olona ny olona. Fa sina teny manokana angambany ny amin'ny fikarakarana ny ankizy dia ny mbola kely izy. Hitantsika teo zany fa ny hoe ny ankizy kely izay mandalo amin'ny atao hoe préscolaire. Ary eto ny tiako hisintomana ny saintsika indrindra fa nareo ao amin'ny fitondram-panjakana dia ny hoe tsy ny fandalovana préscolaire ihany fa hatrany am-boka mihitsy ka mandra-pahaterany ka hatramin'ny faha-9 taonany izay ny tena zava-dehibe. Tsika teto Madagascar dia nanao ny nanasony ny amin'ny hoe zon'ny ankizy. Ary zon'ny ankizy io dia lazaina ombieny fa hoe manana zoa sakafo ny ankizy, manana zoa hotsabona ny ankizy, manana zoa hianatra ny ankizy, etsetra. Ary zany dia afansony avintsika teto Madagascar. Mahafinaritra fa betsaka ny zavatra ndingana efa vita teto amintsika, tsy azo afenina zany. Ao ohatra ny mikasika ny amin'ny fanaovana vaksiny ankizy izay hentsika foana fa misy ny vaksiny herinandrony vaksiny, herinandrony reny, herinandro fanaovana fijerena manokana mikasika ny amin'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza, etsetra. Ary amin'izao fotoana izao tsika dia miroso koa amin'ny resaka fametrahana préscolaire any amin'ny sekoly fanabeazana fototra eto Madagascar. Na raha antsika teo ireo karazana entaenta fa aminay ankizy, nandray anjara izahay, nilaza ny namboarinareo anay na lesona na kilalao sady fianarana na toerana andehanana rehefa marary na zavatra hafa ho an'ny fiainanay koa. Tsy ampy nefa ireny satria ankizy izahay dia tianay ho heninareo ireo karazana entaenta mbola tsy voavaly. Veloma tompoko!